Zon'olom-pirenena tsirairay ny hanana fiahiana ara-tsosialy. Ny fanamarena ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy io dia nampafantatra ny tolotra misy amin'ny fiahiana ara-tsosialy misy eto Madagasikara sy ny lalàna mifehy azy ny kinapisa eto Antsy ho an'ny mpikambana. Ho an'ny solon-tenan'ny Sojabe dia nankasitraka ny kinapisa izay mijery azy ireo. Tsy mitovy izy taloha ny kinapisa izao mba midiny agny amin'ny fokontany, agny amin'ny kominy, mandre olo no. Ho aneo anivon'ny fahasalamana dia mirary ny hisian'ny service médical inter-entreprise ahafahana mandray an-tanana ny ara-pahasalamana. Mba nisian'izany hoe SMIE zany hoe ny service médical inter-entreprise eto Antsy izay mila tsizatra amin'izay. Ny vatana salama no afaka miatrika ny asa aman-draharaha. Manantena zany izay mpiasa misy an'ilay service médical inter-entreprise satria io zany manameva. Mandritra ity hetsika ity dia nisy ny fampahafantarana fiahiana ara-tsosialy eran-tany sy ny misy eto Madagasikara. Ambany dia ambany tokoa ny tahan'ny olona misitraka izany fiahiana ara-tsosialy zany eto Madagasikara, ka izay indrindra no antony hanetsiketsehana kinapisa zany misehatra tsy miankina izay sahaninay mba ahafahana misitraka izay zo zay.